Ampiseho kely ny ao ambadika ny sitan'ny Sarintava fotsiny ako na ny avatar.serasera.org. Tsy de mpanao an'izany ako fa angamba ny hanomboka nao kely an'izany a satria nao anako ara ny misy ijerevako anazy. Ohatran'izao le site fa ny ao ambadika zany a de ohatraohatran'izao. Mampiasa coordinateur 4 ako, CI 4 zany no ampiasaiko satria efa nampiasa CI foana hatramin'izay tamin'ny serasera rehetrarehetra teo aloha ny solaitra igny ny serasera rehetrarehetra teo aloha de coordinateur daholo no nampiasaina anazy de mbola igny koa zany mbola ampiasaiko amin'ity sady tena tsotra mahafinaritra le izy. Pour le moment zany efa nanao nanao symphonie ako fa symphonie mbola eny tsotra ampiasaina le izy rehefa avy eo fa misy zavatra be loatra ao anatiny, misy zavatra be loatra ao anatiny de raha vao zatra an'iny koa nefa de tsy te hiala amin'iny intsony. Fa ny hitako anisan'ny mahamora ny coordinateur zany de vitsy ny zavatra ao anatiny, tsy hoe vitsy moa zany fa zay tena ilainao zany de tadiavinao sy ampiasainao fa bazika be izy. Ohatraohatran'izao zany eo amin'ny structureny a tsotra de namorona module manokana hoe serasera de ato anatin'ity serasera ity daholo zany amigita aby ny module ny serasera rehetrarehetra. Misy namana de misy ny tononkera mbola tsy vita fa ny namana sy ny avatar sy ny login zao efa vita, efa vady zany de misy an'ity module de base ty daholo zany ao anatin'ny sitan'ny serasera rehetrarehetra ho an'izay ho avaozina koa. Ato zany ny SSO na ny single sign on ny fitambaran'ny serasera rehetrarehetra de efa manao ny OAuth 2 ako zay ny authentication zany mbola tsy vita fa amin'izao izy de manao ny nampiasaina teo aloha ihany manao ny login zany mandeha misintona any amin'ny API any vavahady any amin'ny login.serasera.org de ato zao misy an'izay ty zao a ty login contrôleur ty mandeha makany amin'ny sitan'ny login.serasera.org. Google contrôleur mandeha manao ny OAuth 2 any Google de ohatran'izay zany niany misy an'iny base-ny daholo zany fa ankoatran'izay a de misy ohatra isaky ny site zany de misy ny module principal ho an'ny site tsirairay. Ty zao a ny module ny avatar de tsotra be mihitsy le izy satria isaky module ohatrany rehetrarehetra ohatrany ny MVC rehetrarehetra zany de misy ny contrôleur sy modèle de jereo modèle ny coordinateur juste manana le anarany nom ny table fotsiny tsy mila ninina mihitsy load fields ny champ modèle anankiray isaky ny table zany. Ao amin'ny coordinateur koa misy amin'ny koa misy entity ohatrany any amin'ny Laravel sy ny symphonie fa tsy mbola mampiasa ako satria tsy de tena hitako ny ampiasana anazy fa mampiasa tonga de modèle zany no ampiasaiko any amin'ny contrôleur. Zao tsy misy ny zavatra betsaka, tsy misy hoe toestring na relationship ary tsy apetrany, mbola tsy misy koa aloha izy natokay tsy manana relation ana table zany ny CI 4 amin'izao de atao amin'ny azy satria multilangue le izy de ao anaty langage misy ny localisation zany ao amin'ny anglais sy malagasy de juste manao traduction fotsiny sisa ako fa sinon ny ato amin'ny contrôleur zany tena baziny
kanefa na ny contrôleur any any a zavatra kely ny contrôle ny action isaky ny ampiasaina fa zany hoe index, previous, upload, photo, result, show, tsy dia misy zavatra betsaka ampiasaina amin'ilay izy. Dia zao ny index ny page d'accueil tsisy ninona fa dia ohatran'ity ilay modèle fotsiny ny alaina tonga dia mampiseho an'lay données any amin'ny zay tena hoe tena tsotra be noho ny nataoko za moa ny serasera efa tamin'ny CI1 daholo CI2 mantsy CI2 farany dia za tsy nandalo CI3 dia kay CI4 tonga dia tsara mora be dia zay no teneko hoe ahovaina daholo sady mampiasa an'ilay PS4 zareo zany ilay tonga dia mane mampiasa ny inona moa izy ity ny namespace ny PHP 7.4 fa dia PHP 8 koa efa mampiasa namespace tsotra be zany dia mampiasa contrôleur anankiroa fotsiny ako contrôleur ny avatar dia contrôleur ny accueil. Izay contrôleur ny accueil zany ity zao tonga dia ilay mampiseho an'ilay accueil mampiseho an'lay page d'accueil. Dia avy eo ny tena tanjany zany dia atao amin'ny view kanefa ny amin'ny view misy manao HTML tsotra zany dia mampiasa bootstrap zany hitako mora ampiasaina dia ilay bootstrap 5.2.1 indray koa vao maika koatra ny tsotra satria mampiasa attribut rehetrarehetra zany tonga dia amin'ny attribut manova ny classe ohatra fotsiny izao hoe index dia zao io fotsiny zany dia mahavita an'lay index ny avatar ato ty index ny avatar mantsy ty zao zany ny route zany ny raoty zany avatar dia avy eo io ny index dia io zany io nataoko ato io tsy dia misy zavatra betsaka fa tsotra be dia ina koa ny zavatra mety azaraina sinon mbola mieritreritra zany hoe momba ny mampiasa layout ny CI4 ohatran'izao ohatran'ny tezana ahitako an'ity Ravel sy ny Symfony sy ny Vue.js dia hoe juste zany mampiasa extend dia avy eo dia any anatin'ilay layout mamorona section fotsiny mamorona section hoe render section main dia avy eo iny zany tadiavinao anatin'ny iny fotsiny zany no extendevana ato manao ilay extend ilay layout dia ao anatin'ny section main sy ny section no manao ny contenu zany zay zany en général zay ilay izy en général fa mbola diniana kelikely eo ny anatsarana anazy.